Fantatra kosa ary fa amin'ny fahadimy volana jolay no hanomboka ny fanadinana ara-panjakana voalohany amin'ny taom-pianarana 5 enina ambin'ny folo sy roa arivo ity, izay atrehan'ireo kolonga madinika ny fanadinana azonany diplôma voalohany na ihany koa ny CEPE. Ifarana amin'ny fahavalon'ny volana jolay kosa ny taom-pianarana 5 ambin'ny folo sy roa arivo enina ambin'ny folo sy roa arivo izay. Raha nanomboka ny fahadimy volana oktobra 5 ambin'ny folo sy roa arivo ny taom-pianarana amin'ity taona 5 ambin'ny folo sy roa arivo enina ambin'ny folo sy roa arivo ity, dia nifarana ny fahavalo ambin'ny folo desambra teo kosa ny telo volana voalohany. Nanomboka ny fahaefatra ny volana jolay ary tsy farana raha tsy ny fahavalo ambin'ny folo ny volana martsa ny telo volana faharoa. Mandritra ny telo andro kosa ny journée des écoles ny fafito ambin'ny folo, valo ambin'ny folo, sivy ambin'ny folo febroary. Hanomboka amin'ny 7 ambin'ny folo martsa ka hatramin'ny 3 aprily kosa ny fialan-tsasatra amin'ny telo volana faharoa. Manomboka amin'ny 4 aprily kosa ary tsy farana raha tsy ny fahavalo ny volana jolay ny telo volana fahatelo sady farany ny taom-pianarana. Ny atalata fahadimy volana jolay no hanatanterahana ny fanadinana ara-panjakana voalohany izay azona ny diplôma CEPE ho an'ny fanadinana ara-panjakana faharoa izay azahoana ny mari-pahaizana BEPC kosa dia hanomboka ny fahavalo ambin'ny folo, sivy ambin'ny folo, roapolo ary ny faha 1 amby roapolo ny volana jolay. Ho an'ireo te hisafidy ny ampianatra kosa indray dia ny fahatelopolo sy faha 1 amby telopolo aogositra izao ny fanadinana an-tsoratra ahazona ny sertifika ahafahana mampianatra na ny CAE-EP ary ny faha 1 amby roapolo ny volana septambra ny ahazona ny CAP-EP.